Makasika ny fitaterana anabakabaka indray kosa tsy ho tratra ny tanjon'ny ACI na ny aviation civile internationale raha toa ka tsy ampy ireo mpanaramaso eo anivon'ny ACM na ny aviation civile de Madagascar amin'izao fotoana izao manaramaso ny makasika ny fitaterana anabakabaka efa misy ny ezaka atao mifanandrify amin'izany isany amin'izany ny fianianana nataon'ireo mpiasa telo eo anivon'izay ACM Madagascar izay. Misy tsy fahampiana ireo inspekteur miasa eo amin'ny sehatry ny fitaterana anabakabaka na aviation civile eto Madagasikara ka miteraka olana zany eo amin'ny fenitra takin'ny aviation civile internationale na ny ACI. Ho fanamafisana ny sehatry ny fitaterana anabakabaka dia ny tompo telo araka izany nisan'ireo inspekteur ny aviation civile de Madagascar na ny ACM. Nanao fianianana tetsy amin'ny tribunal Etsy tokoa ireo mpiasana ACM misa telo rehefa avy nanaraka fampiofanana ho fanamafisana traikefa nandritra ny bolana mikasika ny navigabilité. Anamafy ny laharan'ireo inspekteur manodidina 520 mitsinjara amin'ny sehatra maro samihafa ao anivon'ny ACM izy ireo. Mitondra zava-dehibe mihitsy satria raha tsy misy ny technicien ohatran'ireny zany raha tsy misy ny inspekteur ohatran'ireny dia tsy afaka manidina ny roplanina, tsy afaka mivoatra ny fitaterana anabakabaka eto Madagasikara, tsy afaka hanatanteraka ny asan'ny ACM dia tena ilaina mihitsy ary tena ilaina mihitsy ny fisian'ny technicien ohatran'ireny. Ny spécialité-n'izy ireo moa zany dia ny navigabilité zany hoe izy ireo no manome ny fahefana ny fiaramanidina ahafahany manidina hoe techniquement zany izy afaka confirmer fa zay fiaramanidina meny zay alalan'izay dia afaka manidina manaraka ny fitsipika ny sécurité ny aviation civile. Tonga namay voninahitra sy ny arahaba azy ireo ny ministry ny fitaterana sy ny fizahanan'ny toetrandro Andriamatoa Andriantina Jacques Ulrich nandritra ny lanonana fohy izay nitototsaina tetsy amin'ny foibe any ACM mety tsy mazaza.